voazava tsara ilay izy hoe tsy anakorotana firenena fa pré-concertation andravana ny Assemblée nationale, ny CENI, ny AGC dia ametrahana ireo rafitra rehetra isan'ny ambaratongany ho solon'izy ireny. Dia miandry an'izay retour zay zahay satria non officiel foana le fiantsoana dia nangataka izahay mba ataovy tena officiel ilay izy sy ho hitan'ny mpanao gazety ny fifampiresahana rehetra. Mikasika ny tsy fisian'ny fandravana rafitra nefa dia tsy mifanaraka amin'ny tolona natao. Ary efa nilaza izy fa any amin'ny concertation no andravana ny rafitra. Ny tsy tianay fotsiny dia mifangaro daholo ny concertation, tsy fantatry ny vahoaka intsony hoe concertation anaovana lalam-panorenana izy ity sa anovana rafitra sa ho an'ny fampandrosoana. Dia nangatanay hoe aleo hoisy alohan'izay rehetrarehetra zay hoe pré-concertation ahafahana miresaka amin'ireo mpahay lalàna constitutionnaliste ny société civile hoe ahoana ny ahafahana mametraka le rafitra assemblée constituante fa mba tsy hitovizany hoe tsy tena CST tamin'izany fotoana. Raha tsorina inona tena mampitonga anareo mitaky amin'ny fangavarana ny AGC sy ny Assemblée nationale? Raha ho tsorina dia crise institutionnelle nisy teto Madagasikara. Dia raha tsika mahita 4 000 milliards ny vola tsy hita. Nefa ny hatramin'izay ny Assemblée nationale tsy nanao loi de règlement. 10 taona zay tsy nisy ny loi de règlement. Ny Assemblée nationale zany dia tsy navita ny asany. Dia mbola ho atokisana ve? Ary izay no nahatonga ny crise misy eto Madagasikara farany teo. Satria tsy misy fanaraha-maso mihitsy ny rafitra mpanatanteraka. Izay ho mibaiko ny Andry Rajoelina na fitondrana fanjakana nisy teo aloha. Ny zavatra misy nefa ny amin'izao ny fitondrana amin'izao dia mitovy tsisy valaka amin'ny fitondrana teo aloha. Fanavaozana marina ilay izy. Mampametra-panontaniana hoe tokony hanohana ny fitondrana amin'izao ve raha nanohatra ny fitondrana teo aloha nefa ny zavatra anankiray ihany ilay zavatra misy. Pire ary ilay amin'izao. Mbola karana ihany no mibaiko atsika. Inona ny asan'ny Kofalida? Teny rana eny tsika mpanao gazety rehetrarehetra hoe aitsio aho raha misy tsy mety ataoko fotoanany zao ary zay mbola ijoroanay tanora tsapanay fa tatran'ny karazana hoe ohatrany hoe otage zany PRRM ka eto zay mbola miantso anao ihany Andriamatofiloha vonona iza hay anao ny tena fanavaozana sy le tena fanovana rafy fanotakinay tanora zay itovizana reto dia tena isorana manokana satria miverina ataoko efa 7 isan-jato ny firaisan'ny kinan'ny tanora nidina teny an-dalambe. Mbola ato ambadika anao zahay satria ianao no tonga nanavitra anay tery amin'ny kianjany 13 mera ny fanarana teny ny teny ianao hoe horavana daholo ary ho rafitra rehetrarehetra zao anangana rafitra vaovao isika. Iza nalotona ny tanora amin'izao. Izahay mitazona ny etika anay foana hatramin'izay hoe izao ny tolona ny joroanay dia mbola hijoro izay mandeha mahitsy foana hatramin'ny farany. Tona hoana ny hoe aratsiana rehefa tsy mitovy hevitra amin'ilay fanavaozana ve dia tsy maintsy hoe miaraka amin'ny fitondrana teo aloha. Asia nareo ambony ao no nijampony tolona tamin'ilay 11 oktobra amin'ny efatra sasany nareo zay vao tonga nakaty Ambohijatovo nefa izay nanomboka ny tolona manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 efa saika tafitsofoka tato ary zay rehefa nitsofoka vany miaramila dia mody nanao tifo-dantsaka aloha le anankiray tao ambony kapô dia tsy maintsy nitifitra ny gendarme. Arak'izao hitantsika izao dia nanatanteraka ny marche pacifique izay fanambaran'izy ireo hatramin'ny omaly ry zareo Gen Z Madagasikara. Izao hitantsika izao ny sary ety atoerana takin'izy ireo moa no hoe andravana ny antenimieram-pirenena sy ireo rafitra rehetra izay efa notakina ny fandravana azy hatrany amin'ny fitakinana atao tamin'ny septambra 2022 ka mitarika tany amin'ny faharavan'ny fitondrana teo aloha sy nametrahana izao fitondram-panjakana ny fanavaozana izao.
nitondra fanazavana ihany koa ny mpitarika ny Gen Z teo fa nisy ny fandaminana izay napetraka izy ireo tamin'ity androany ity ny amin'ny anatanteranana izay marche pacifique izay efa mangataka ny fifampiresahana amin'ny filoham-panjakana sy ny prime ministre izy ireo araka ny fanazavana ka miankina amin'izay no hitohizan'ny fitakina mila fanovana ny malagasy aloha mba iova fa tsy mety le izy ary tokony tsy lalaovina koa ny fiainam-pirenena fa tokony ho raisina ny tanana dia ny fandraisana tanana dia ny fanovana zao rafitra teo aloha zao. Ina le takinareo? Izahay dia mitaka ny fialan'ny TGV ohatra fitondrany sy ny hazavana ny SSC ny antemeram-pirenena ohatra izany dia mitefona tola toboko ary ny tola tsy mijanona. Le resaka hoe place izay molona nianatra ministrable daholo maromaro zay ministrable ao fa nefa na tsy niraisina tsy manina fa na misy olona anay koa milasa ministre teo reo stravana le ACC zay firongony hatramin'izay le assemblée nationale dia tsy maintsy hitsangana foana zay satria nahoana raha nandray ny andraikitra nireo ACC ireo dia tsy tokony nisy tanora tsy tokony nisy olona maty teo tsy tokony nisy tanora tolona tena andalambe fa to dia empêchement dia vita fa reo le voavidy vola mihitsy andreo ny tena tompony kolikoly tsy mendrika an'zareo tsony ny hipetraka amin'ny toerana io fa tsy nahavita ny asany izy izay no hitakinay fa na nisy olona avy aminay na tsy olona avy aminay zany lasa ministre zay tsy maintsy mandrodana ny assemblée nationale foana satria reo tsy izy mihitsy le mpamadibadika palitao raha vao tsy resaka tsika ohatra hoe article 72 vao tsy resaka an'io fotsiny tsika dia efa tokony ravana io ka eto dia mbola mitsitsika ny ambatatenako zay olona tsy manjary zay olona manao zavatra tsy meva amin'ity tany ity hegnany mba tsy ho tamana amin'ity tanymasina ity ary indrindrandrindra moa zany zay olona manana heritreritra ampijaly vahoaka ao zanahary sy ny razana hita hitsara anazy fa ampahendrena no hitondranay an'ity tolona ity tsy mamono olona tsy mamonimba zavatra fa ravana ny rafitra tsy mandeha ravana tanteraka zay vao tsika inona moa mamaika amin'ny fifidianana ametraka olona andeha animba firenena foana fa andao aloha ravana io dia apetraka ny assemblée constituante assemblée populaire comité des sages ny anomana ny réconciliation nationale sy ny fanarenana ifotony fa io tsy vita tsy raharan'olona mbitsy io tsy raharan'olona mpandafy tanindrazana dia eto amin'ny kianjany 13 Mey izy ireo amin'izao fotoana izao araka ny hitantsika amin'ny sary tsy nisy ny fanakanana aloha misy ihany ny mpitandro ny filaminana ataontsika hoe hita ety toerana fa tsy nisy loatra izay fanakanana izay ampilaminana no nanaovan'izy ireo izay hetsika izay ny azo ny kianjany 13 Mey raha tsika indray aloha ny fitakin'izy ireo ety toerana malagasy fanomboany fotsiny androany zany hoe fanomboany ty hetsika fanovana rafitra fandravana ny institution zay tsy namba olany malagasy nandritra ny 5 taona fotoana zao tsy hoe tenenina ambava le izy tsy hoe resahana fotsiny fa tsy maintsy manao action tsika tsy maintsy manao mietsika tsika vo afaka mitaka zany zay tsika vo afaka misitraka nireo arem-pirenena tsika manerana ny faritra rehetrarehetra agny fa aza omenareo tsiny fotsiny ny Antananarivo ka zay no antony iantsoana an'ireo tia tanindrazana te anova firenena nitaky tsika teo fa saingy voahodina ny tolona nataotsika